Ny teny sy ny hafatra izay nambarany Faniry Albin Rakotoarisoa ilay tale general ACM modia mahitsy efa mandeha ny fanadahadiana eto antoerana sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny raraboinina 777 izay namidy tamin'ny Iran ary tsy maintsy ho fantatra ny marina hoe hatraniny nambarany. Nambarany ihany koa fa hifanomitanana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara vonina ary azo hamparina avy hatrany ny drafim-panarenana ny aviation civile de Madagascar fa tsy maintsy atao alohan'ny fitsirihana ny fitantanana. Io mo teny anisan'ny nambarany Andriamatoa Faniry Albin Rakotoarisoa na baba no afantarany maro azy. Nanao fihetsika mahafinaritra mo Andriamatoa ben'ny tanàna Rakotozandrindrainy Rafaela nanolotra ny karamany roa volana ho an ireo maître Fram ao Ambositra. Mpampianatra Fram miisa 13 mianadahy manabeny zaza malagasy ao Ambositra no nisitraka vola rehetsy ariary avy amin'ity Andriamatoa ben'ny tanàna ity. Ity fanomezana ity mo dia tolotra manokana avy amin'ny Andriamatoa ben'ny tanàna ho fankasitrahana azy ireo amin'izao ankatroko ny famaranana ny taona 2024 izao sady tsy ahivina ihany koa mofa fampanantenana nataon'ny profesora Rakotozandrindrainy Rafaela izy ity nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony ny soa fianatra ny tsara ihany koa mendrika alentahaka. Zoky ray aman-dreny Andriamatoa Beharinirina Marcelin modia nivoaka tamin'ny fahanginana ary nitondra ny fanazavana teo anatrehany ireo mpanao gazety. Notereny fanjakana amin'izao fotoana izao aho mba tsy haneho hevitra ary nilazany ministeran'ny fitsarana fa tsy tokony hivoaka ny trano aso dia voasambotra. Izany mo anisan'ny fanehoan-kevitra sy fanazavana izay noentiny ity Andriamatoa Beharinirina Marcelin ity ilay zoky ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Ndeha mo arantsika vetivety ny horonan-tsary ny fanatrehany teo amin'ny mpanao gazety ka nitondrany izany fanazavana izany. Ny atolisiaoko nefa dia tsy hitondra olana na hitsikera be fatany fa hitondra vahaolana. Ny vahaolana atorotro an'izao fanjakana zao dia vahaolana tsotra miverena manaja ny mpitolo. Miverena nareo manaja ny mpitolo satria ianao Andriamatoa Mikaela Randrianirina dia niverina tamin'ny teny izay nataonao. Tany voalohany ianao ny abrogenao ny constitution gavanao ny institution rehetrarehetra nanomboka amin'ny ACC hatrany amin'ny CENI fa ny assemblée ihany no tsiravanao. Avy eo anao ny ray andro aorinan'iny na 2 andro raha tsy diso fitadiko dia niverina tamin'ny teny izay nafinaritra ny vahoaka iny. Normal be ny vahoaka amin'izao raha ohatra ka mitabataba menimena any amin'ny réseaux sociaux ary dia nitakina aho mba haneho hevitra io izao hoe maninona Andriamatoa Mikaela raha mba miverina amin'ilay fanapa-kevitra ndraisanao tamin'ny voalohany izay andravana ny institution rehetrarehetra ary iabrogena ny constitution fa zay no takeny mpitolo, zay no tadiavin'ny mpitolo, zay no atao hoe refondation. Ka miangavianao aho mba verina amin'ny fanapa-kevitra voalohany. Raha vao io gouvernemanta io, raha vao io assemblée io, raha vao io sénat zay efa lany daty io, raha vao io CENI io, raha vao io ACC io fa andaotsika hiaraka anangana antenimberany mpitolona, anangana ray aman-dreny ara-drazana miainga avy ety mpitolona ary avy amin'izany no hanaovana ny concertation nationale. Fa i concertation reo ataony fefika mihitsy dia lapitsiny fa toerinay satria manino mbola misy musulman ao FSM, mbola misy ny mpandalany fomban-drazana ao, mbola misy ny fiangonana zandrina ao. Fa io fanomezanao mandany fefika mihitsy dia mandika ny lalam-panorenana andininy faharoa. Araka izay efa nolazaiko teo mo dia nivoaka tamin'ny fahanginana iny Andriamatoa zoky ray aman-dreny iny ary nazava ny hafatra izay nambarany raha vao ireo androm-panjakana toy ny ACC, CENA, CENI sy ny sisa raha vao ihany koa ny gouvernemanta andao hanangana antirimiera ny mpitolona aleo hitarina amin'ny sehatra hafa ny fitarihana ny fikandoham-pirenena fa tsy mety raha FFKM irery no hitarika izany hoy ity mpamakafaka politika ity raha nitondra fanazavana araka ny hitantsika
teo tamin'ny horonan-tsary iny. Filohany anterimera amin'ny pirenena Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaky moa dia nitondra ny fomba fiheviny, nitondra ihany koa ny fanehoan-keviny. Ny 17 Oktobra ny anina teo anatrehan'ny vahoaka malagasy i Colonel Mikael ho izy fa hitondra ny firenena ampahitsina sy amin'ny fahasahina. 27 andro monja no nitondrany any Madagasikara nefa efa hita sy tsapany fiovana. No tanisainy ity Andriamatoa filohany anterimera amin'ny pirenena ity moa dia ny hoe tsy kabary pokaty fa zava-misy no resahana eto. Mihena be ny delestazy, misy fagitra tena tsy misy delestazy intsony ary manomboka mahazo aina ny vahoaka. Avery ny fanjakana amin'ny vahoaka ny fananantany ary mihena be ihany koa ny kolikoly. Hafainganana ny fahazahoana bokon-tany nanomboka ny fanamboarana lalana manerana any Madagasikara. Tsy vitan'izany ihany koa fa niakatra ny vidin'ny lavanila ho tombotsoan'ny tantsaha. Tapaka ny rafitra monopolisation izay nahazo vahana nandritra ny taona maro, miverina amin'ny fahalalahana amin'ny teny ihany koa ny malagasy. Anisan'ny zavatra tsy tokony adinoina sy tsy latsa-danja ihany koa hoy ity filohany anterimera pirenena ity dia ny hoe na dia firenena potika tanteraka aza no niraisiny sahy ny fitondrana mpiakatra 470 isanjato ny karaman'ny mpiasa mpanjakana. Mpiasa miisa 473 alina no horaisina ho mpiasa mpanjakana. Izany dia porofo mazava fa na dia tao anatin'ny fotoana fo aza dia misy asa, misy fahavononana ary misy vina mazava ho an'ny fanarenana ny fanjakana sy ny fanompona ny vahoaka. Izany rehetra izany dia tao anatin'ny 27 andro monja. Ry malagasy namako hoy sy teny Randriana Soloniako, tsy kisendrasendra izao zava-misy izao fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara i Andriamatoa Colonel Mikael. Lehilahy sahy mandray andraikitra, sahy manitsy, sahy manova ary ny tena zavatra mampiavaka azy dia be fanetrentena izy. Izaho sy teny Randriana Soloniako dia manohana tanteraka any Colonel Mikael, firenena izay nipotehina nandritra ny 12 taona no niraisiny nefa dia 27 andro monja dia efa tsapany fanovana. Noho ny farany moa dia nilaza ity Andriamatoa filohany anterimera pirenena sy teny Randriana Soloniako ity ny hoe tsy fotoana ny fisalasalana intsony izao fa fotoana ny fanarenana, fotoana ny fahamarinana, fotoana ny fanovana tena izy. Eo moa anisan'ny teny izay nambarany filohany anterimera pirenena Andriamatoa sy teny Randriana Soloniako ny mikasika ny filoham-panjakana ankehitriny, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Colonel Mikael Randrianirina. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany. Ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka, hamitra beloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray indro manao ny misimisi, veloma ry tompoko lahy, veloma tompoko vavy.